tonga tena sanany ara dita amin'ny kandida ompen-tanàna lalao Ravalomanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nambarany Marc Ravalomanana fa tsy ampy ny serasera tamin'ny fampahafantarana ny kandida ny pitsopitsony amin'ny fanomanana ny fifidianana. Nisy ihany koa ny fanovana nentina tamina lalàna ary nampanano sarotra ny fikarakarana ny antota taratasy filatsahako vidiana amin'izay fifidianana ampen-tanàna izay indrindra araka ny nambary. Zany nahita fa efa lasa lavitra la fiomanana fa le fiovana sy le fanovana le lalàna natonga n'izy ireo tsy fanatapy hoe izy zany lay décret zay farany marina fa tamin'ny décembre nareo namoaka ny hoe reto aby zany zavatra tokony atao ahasenetanareo dia nisy tamin'ny fahatotony volana avril na fahatotony volana avril indray zay nisy fanapahan-kevitra tsy voaroenareo nefa izy raha tsy tamin'ny fahatotony volana mai mazava dia fanazava teo fa tena itonana mba izy tiako isarihana ny sainareo ihany mantsy hoe tokony mba misy fandeferana ihany na souplesse aminareo tsy adita mba azo ahemotra kely raha ohatra dia tena tara le sasan'ireo miresaka hoa nareo milaza fa hoe ny mpanao politika matoy manao politika fa fatany ny tokony ataony fa dia miova tapoka dia amin'ny fiam-potoana farany no tonga mpanao politika koa faniny dia tsy azo atao mihitsy ny mametsy mpanao politika satria io tsy maintsy manara-dalàna tsara doloka raha ohatra misy tampoke ny dosiena kely a ohatra ny androany hoa zao hoe tsy mazava tsara hoe le caution raha tsy makany mioveko aloha tsy makaty anao izy hitany amin'ny trésor la ve zay tsy mandray raha tsy amin'ny espèce zao zany mbola makany amin'ny banque izy zany dia aveo izy miverina ndray ndray makany amin'ny mioveko ndray alohany amin'ny mioveko dia zay le izy hoe ilaina fanafiana mihitsy le amin'ny resaka serasera sy le fampitanan'lay fanapakevitra farany na zay lalàna farany nisy an'izay fotoana zay tsy dia hoe afaka mihetsy ny mpanao politika tsika ary mpanao politika nefa fa mikajikajy intsika sy ny hoe reto ny vololanainay na reto ny olona iaraka isanay raha ve miova tapoka le izy very zareo very ny mpanao politika very zahay fa le lalàna avy any amin'ny lalàna na tonga an'izy fa tsy dia mivoatra ny kandida na ny mpanao politika satria miova tamin'ny fotoana farany izy dia fy aminy loatra izy tany zao nisy menimenina mihitsy eva mapelapely sary vita rehetra miova tapoka zay ka le miova tapoka ndraindray ohatra ny akamely ihany manjary na mpanao politika ny aloha tena jereko mihitsy le tsy miankina satria belabe zany mihevitra ohatrany tamin'ny fifidianana sombavaboaka hoe nanao tsy miankina izy ary de mba any eto amintsika fa zao koa nefa misy mahatsara azy ihany fijeriny sasany metimety koa zany zao dia amizay mba ovitsy ny isy ampanao politika eto Madagasikara fa amin'ireny firenena lehibe reny araka ny misahana koa tsy dia mahatratra manjaky zao mpanao politika fa ohatrany ranga zao tany Angleterre koa fa dia misarika ny sainareo foana hoe amin'ny teny madety tokony mba asina ihany hoe exception amin'ny fandraisana ny dossier-ny sasany retara kely teto voanisy zany hoe caution zany teo nona sahiro amba fa nisy foana tamin'ireny caution dia nisy an'izany taxe synthétique zany ndray zao zay fanandray le taxe synthétique sasany eritreretra hoe efa navoloa aloha dia efa navoloa ary efa nisy lefa voalohany nisy misy nandoa hoe telo taona da ty amin'ny farany hoe heritaona ihany ndray ka dia za maniry koa raha maniry mba hoe tamin'ny politika natao ary politika hitondany amin'ny lalan'ny fampandrosoana sy ny stabilité na ny hoe ny fahatonina